Ampitiavana ndray tompo klasy tompo ny diana ny tokatrano amizao ariva ny talata fa 10 ny volana septambra izao ampanajana ihany koa no anasananao anaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovao atsika amin'ity takariva ity milohany idirantsika amin'ireo andindim-baovao dia ialany tsiny avy eto amin'ny fahitalavitra matv raha toka izao tsika vao manaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao zay noho ny fahatapahan'ny jiro ety amin'ny faritra Akorondrano sy ny manodidina andeha ary hosantaritsika avy hatrany amin'ny sosialy mbahoaka ny fotoana atsika miahy mafy ireo mpivarotra eny amin'ny pochara Soarano manoloana ny fantarandalana izay metraka betsaka amin'izy ireo efa amatona maro no nivarotra tao amin'ity toerana ity ny akamaroan'ireo mpivarotra ka izany no mampiteraka ny ayain'izy ireo indrindra ny fidiram-bola sy ny fameloma mampandeha amanjanaka. Entina ampianana ny fitohanan'ny fiara Soarano anisan'ny tetikasa tanterahana eo anivony ministera-panjakana misana ny tetikasa ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fototra-fitrasa ny fanamboarana ho afaka ilaran'ny fiara efatra ny lalana Analakely Soarano ary mipaka eny Tanimena miahiahy manoloana ny fanatanterahana ny tetikasa io ny mpivarotra ao anatin'ny tsenany Pochara. Ayainay zany a tamin'ny voalohany hoe alana 2 metatra tombo 3 metatra tombo 7 metra tombo hoe 12 le anay zany a le izy 4 taona zay mivarotra tato efa 20 taona nefa tiarina ve de hoe anina ka zay tsy fantatray hoe le lalana ve ny tena ilaina sa le tsena ny tena ilaina zay zany tsy mazava aminay hatreto le izy koa takany hoe tapitapoka le izy zany le izy tsy mba misy hoe rembola na 4 taona fa takany hoe herinandro tapitapoka zany le izy herinandro ka zay zany mba etaetanay hoe inona ny tena mazava le izy lalana ve no ampina sa le tsena no tsy fantatray izy ambadika mpivarotra tsy manao politika aloha zay voalohany indrindra raha lalana aloha dia zay zany efa vinavina mpivarotra raha nandeha le 2 metatra dia ino lo takany hoe efa hoe 2 metatra tsy anina fa le izy dia takany hoe mitatra le izy mitatra zany le izy iana mpivarotra amin'ilay fanamboarana zany dia le sikato voa moa zany tsy mbola fantatra le tena hoe le projet raha tena nomboka sa ahoana dia tena iana mpivarotra zany maro tena maro be le mpivarotra voakasika le izy satria misy eo mpivarotra 900 mahery dia nitoerana ho asinan'ireo zany mampiahiana mpivarotra atao natsena hoe atao aiza le olona nefa ny mpivarotra moron-dalina efa tena betsaka dia raha reo 200 stand reo zany 250 stand eo mbola hivoaka ny ivelany dia ahoana indray situation le fiarahamonina le lafiny mamitsena satria tsy mpivarotra zany fa io le asany dia raha hoe alana izy tsy afaka hoe atao aiza. Androany dia misy ny fanatorana eo amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ny ministera-panjakana ary ny solon-tenan'ny mpivarotra. Fepetra tiana mpivarotra zany a dia zay mpivarotra tary amin'ny tsena alakamisy azoma tamin'izany tamin'ny andro razanamaso tamin'izany a dia nazava ny tenin'ny razanamaso hoe raha mitsiro volo ty androko ty izy a dia afaka miverina any nareo nefa zay zao raha hiverina any zao a zao efa tena feno be ary tsy mety koa raha ohatra hoe reto mpivarotra reto indray tamin'ny mampalahelo reto mpivarotra reto zany a dia tamin'ity posary ty nisy maty ray aman-dreny nisy maty zanaka nisy maty tena mbola tsy kivy nefa tato posary tamin'izany fotoana zany satria amin'izao fotoana zao rehefa mandeha ny tsena dia ohatrany hoe asoro indray mipivarotra ato posary ameno moron-talana ka zay ny tena mampalahelo mipivarotra ka ny engavinay amin'ny fitondrana zany na fitondram-panjakana na amin'ny commune dia reto mpivarotra reto amin'ny posary reto ina moa no tokony ikitiana ny reto raha lalana ny tenenina zay tsy sarotiny da ohatra hoe vita hatreny ambonanara hatreny midika io tsy maninona raha ohatra zay fa raha ohatra hoe lalam-bola avo kely fotsiny hoe manapahatoky eto anany eto dia ngamba tsy mety le izy ka zay ny etaeta mpivarotra rehetrarehetra mahadelike anazy dia zay ny tena tia mpivarotra zany fampidiniana zao a rehefa nandeha amin'ny commune any a ny delege sasany sy mivempe ny vondo mpivarotra eto posary zany misy ny sasany mba mandeha any ary misy ny sasany mba mijanona eto tanàna amin'ny fampidiniana zao a andro amaraina eo amin'ny 10 eo zao zay natsony any dia tsy fantatra zay fandehany any loha fa miandro eto mipivarotra zany. Misy ny fifandimbiasa toerana eo amin'ny mpivarotra ao anatin'ny tsenan'ny Pochara Soarano raha totaly dia mahatratra 2 alina nisan'izy ireo.